ampahalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampahalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana totosain'ny Vondrona mifampitantana eto amin'ny radio vaovao mahasoa. Dia ampififaliana sy ampitiavana be hatrany ry havana no anolorana ny fiarabana sy ny firaretsoa antsika rehetra mpanaraka sy mpihaino ny radio vaovao mahasoa amin'izao fotoana izao ka dia manonona ny fiataran'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao mandrakariva izahay. Hivavaka isika, isaoranay anao Andriamanitra, ianao Andriamanitra izay masina indrindra sy tsara indrindra, izay mitoetra amin'ny fitoerana avo sy manerinerina, nefa mahita ny ambany rehetra ety amin'izao tontolo izao sy ety ambany lanitra dia ny fiainanay tsirairay avy. Isaoranay anao ny amin'ny fitahinao ka amezanao ny tombonandro, amezanao ny hery sy tanjaka, amezanao ity fotoana ity ahafahanay miombona indray amin'ny alalan'izao fandaharana izao amin'ny alalan'ny onjam-peo radio vaovao mahasoa. Dia misaotra indrindra noho ny fitahiana rehetra izay tsy voatononay arotsaka ao aminay isan'andro. Ankehitriny ary dia mangataka izay fanahinao masina anao ka hitarika anay ka ianao no mpianatra anay ny teninao, afantaranay izay alalina izany teninao izany, afantaranay ny momba ny fiainana tokony arahanay amin'ny maha zanaka ho anay, amin'ny maha mpanompona ho anay. Ianao no hitarika anay amin'izany ary dia omeo fahalalana feno izahay tsirairay avy anatanterahanay ny sitraka ao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ny zavatra ho resantsika voalohany dia izao: misy ny hevitry ny Mpihaino ny fandaharana izay nalefa taty aminay. Raha ohatra ka misy koa te handefa ny heviny na fanakianana io na fanatsarana io na fifanampiana dia raisina tanandroa koa izany. Dia omeko anareo ny laharan'ny telefona ho an'izay mbola tsy mahafantatra, izay mbola tsy mahay, ny 033 07 482 27 anankiray izay. Dia ohatra ihany koa ny teloma 034 07 482 27. Izany mitovy ilay numéro ny telefona. Ialana tsiny moa ry havana fa ny amin'ny numéro ana telefona io dia matetika izany ny tena mahazatra ny olona dia izy amin'ny teny frantsay. Sahiran-kirana ny olona raha teny gasy koa raha ny anoina anazy dia mihaino koa raha matetika sahiran-kirany. Raha misy izany dia handefa fanakianana na handefa torohevitra na fifanampiana dia afaka miantso na manao SMS amin'izay numéro ny telefona anankiroa mitovy izay. Izao no voalaza ny namantsika Mpihaino izay nalefa taty aminay. Fa ianareo ve dia tsy mahita ho lazaina afa-tsy ny mikasika io toka sy ny manodidina azy io amin'io fandaharana io. Izay aloha ny anankiray. Dia ny anankiray nareo ve dia tsy maintsy mitantara izay zava-misy rehetra hitanareo any amin'ny fiarahamonina any, ka tsy maintsy mitantara ny fiainan'ny olona izay hitanareo fa tsy mety. Izay zany anankiroa anisan'ny ohatran'ny hoe fanakianana. Fa ny anankiray koa dia izao no tenenin'ny namantsika hoe dia tokony ampaherezinareo ilay olona, dia tokony ahitsinareo ilay olona, dia tokony hoentinareo ambavaka ilay olona, tokony ampianarinareo ilay olona. Izay zany no hoentintsika androany aloha satria maromaro ny nalefan'ny olona taty, ny hevitry ny olona nalefa taty fa izay anankitelo izay aloha ndao resahana androany. Ka andeha ho jerentsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voalaza ao amin'ny Romanina toko 1:1-20 ka hatramin'ny 2:30.
Romana toko voalohany ny 9:20 hatramin'ny 12:30 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ka dia feno ny tsy fahamarinana rehetra, ny faharatsiana, ny firenena, ny lolo-po, feno fialonana, vonoan'olona, fifandirana, fitaka, otro-po, mpibitsibitsika, mpanendrikendrika, halan'Andriamanitra, ny papahory, mpiavinavina, mpandoka-tena, mpamoron-tsain-dratsy, tsy manora isireny, tsy manam-pahalalana, tsy mitana fanekena, tsy manam-pitiavana, tsy miantra, dia olona mahalala tsara ny fitsipika nomen'Andriamanitra, fa izay manao izany zavatra izany no mendrika ho faty, nefa tsy manao izany ihany izy, fa makasitraka ny manao koa. Ray masina, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Misy karazana zavatra maromaro izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto, izay ilazana fa feno faharatsiana ny firenena, feno zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny firenena, ny karazana toetra izay iainan'ny olona amin'izao fotoana izao no tantaraina eto amin'ity andinin-tsoratra masina ity. Ary raha lazaina dia izao, amin'ny ankapobeny no lazaina eto fa tsy amin'ny Tsipriana, satria raha amin'ny Tsipriana mihitsy ange dia tsy ho voatantara. Ka ny antony izay ilazantsika, anambarantsika, hitondrana an'ireny fiainan'olona izay tsy mendrika ireny eto amin'ny fandarana dia izao: hanaporifoana aloha voalohany indrindra ny fahatanterahany tenin'Andriamanitra. Raha voalaza eto amin'ity Romana ity izao hoe feno ny tsy fahamarinana sy ny faharatsiana maro samihafa ny firenena, dia izao pirofo hita maso ny fahatanterahana izany, satria hitantsika maso anie izany ny fiarahamonina izay hitantsika eny, fa ny sehatra ahafahana milaza izany sy ahafahana manitsy sy manao fampianarana ny olona, hakany olona lesona mba tsy ho tafalatsaka amin'izany, dia anisan'izany izao fandarana izay ataontsika izao. Lazaina ireny toetra tsy mendrika ataon'ny olona ireny, ireny fiainana tsy mendrika iainan'ny olona ireny, ireny zavatra tsy mety ataon'ny olona ireny, akantsika lesona, hieritreretantsika hoe mety ve izany zavatra izany sa tsy mety, ary mampandroso ve izany zavatra izany sa tsy mampandroso, ary akasitrahan'Andriamanitra ve izany zavatra izany sa tsy akasitrahan'Andriamanitra, ary mitondra mankany amin'ny fiainana mandrakizay ve izany zavatra izany sa tsy mitondra mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Voalaza tsara eto ambany eto fa izay manao an'ireny no mendrika ho faty. Izay manao an'ireny no mendrika, izany hoe izay manao an'ireny karazana toetra ratsy izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ireny no mendrika ho faty. Eo amin'ny 9:30 amin'ny tapany ambany eo. Nefa dia izao no tenenin'ny Paoly eo amin'ny Romana eo: tsy manao izany ihany izy, fa mankasitraka ny manao koa, izany hoe sady manao an'ilay faharatsiana sy toetra ratsy ny olona no mankasitraka ihany koa izay manao, izany hoe miombona tanteraka amin'ilay tsy fankatoavana ny ten'Andriamanitra ny olona. Ka mba hialana amin'izany hoe miombona amin'ny tsy fankatoavana ny ten'Andriamanitra sy ny fanaovana tsinotsinona ny sitrapon'Andriamanitra izany isika, dia izao raisintsika ny zava-misy iainan'ny olona, ampahafantarany olona hoe izao ny zava-misy iainan'ny olona, dia izao ny voka-dratsiny, dia izao no mety ho fiafarany.
raha tsy mitandra ny olona, raha tsy mibebaka ny olona, de mandinika sy mieritreritra amin'ny mana-tsaina rehetra sy ny mana-tsofina rehetra, mandinika sy mieritreritra hoe inona kosa ny tokony ataoko manoloana izany zavatra izany. Zay no antony hoe ilazana aloha ireny zava-misy ireny mba hampieritriretana ny olona sy ilazana, akana ny lesona, akana ny fampianarana, ahafahana manitsy izay diso. Miankina amin'ny tenin'Andriamanitra manko no angalantsika an'ireny fampianaran'ireny, miankina amin'ny zavatra izay voararan'Andriamanitra tsy tokony atao sy ny amin'izay tokony atao. Ary izay moa ahafantarantsika ampahalalao azy, lalana ny tokony alehako zany hoe ahakantsika lesona, ahafantarantsika izay zavatra tokony atao sy tsy tokony atao, ny amin'izay tokony hiainana sy tsy tokony hiainana, ny amin'izay tokony tenenina sy tsy tokony tenenina. Zay no dikany. Ka ny olona rehetra izay miheno an'izao fandaharana izao dia ampahafantarina hoe reny no ambara hanaporifoana fa tanteraka ny tenin'Andriamanitra izay milaza fa fenoan'ny faharatsiana eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona amin'izao fotoana izao. Zany ange amafisin'ny voalaza ao amin'ny Romana Timote, aloha ange jerentsika vetivety zany, haintsika tsenjery zany. Fa any am-parany any ny olona ho tia tena, ho tia vola, mpandoka tena, mpiavonavina, miteny ratsy, tsy manoro esireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina. Zany no voalazan'ny tenin'Andriamanitra ary tena hita mihitsy ny fahatanteran'izany amin'izao fotoana izao. Betsaka ny olona ny tafalatsaka amin'izany, ka dia ambara ny faratsian'izany zavatra izay iainan'ny olona zany mba hampieritreritra ny tsirairay avy akana lesona. Ary mazava tsara ny voalaza ao amin'ity Timote ihany, aisia tsenjerika io zany hoe ny soratra rehetra izay nomeny ny tsindrinandron'Andriamanitra dia mahazoa fampianarana, fandraisan-dahatra, fitaizana ho amin'ny fahamarinana, fanitsiana izay diso. Zany hoe ny voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra zany dia natao hakana lesona. Ka ny tsy fanarahan'ny olona izay voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra, na tokony hakana lesona aza ny voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra, dia tsy rarahin'ny olona ny haka lesona amin'izany, na ny haka tahaka izany, na ny hanaraka an'izany. Fa manao izay tiany ataon'ny olona dia porifotsika amin'ny alalan'ireny zavatra hita maso izay resahana sy tantaraina eto amin'ny fandaharan'ireny. Tsy hoe faly te hilaza tantara fiainan'olona na hitsikera fiainan'olona, ary tsika tsy mbola nanonona anaran'olona teto na iray aza, fa zava-misy any amin'ny fiarahamonina sy hita eto sy eroa no lazaina, ary tsy olona anankiray no manana fiainana ohatr'izany fa be dia be. Ary tena adidy sy andraikitra omen'Andriamanitra antsika no mampahafantatra ny olona hoe tsy mety ireny zavatra ireny. Ka raha hiteny ianao hoe tsy mety fotsiny ireny zavatra ireny, fa tsy lazainao hoe inona ilay zavatra tsy mety dia tsy misy dikany hanaovana ilay fampianarana hoe tsy mety ireny zavatra ireny. Fa lazaina inona ilay zavatra tsy mety. Ny tsy mety dia zao ireny zavatra hita iainan'ny olona fiainana andavanandro izay mifanohitra tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ireny, ireny no tsy mety. Izay efa lazaintsika foana moa zany, tantaraina foana, ary mbola hitantarantsika ka tsy hoe akory hoe misy miteny hoe zany hoe dia tsy tantara intsony, fa izay zava-misy mbola hita fa tsy mety ka tokony hahitsy, tokony hisakanana ny olona tsy hiroboka amin'izany, tsy ho tafalatsaka amin'izany dia zao tsy maintsy mbola ho lazaina foana. Ary zao tamin'ny andron'i Jesoa Kristy dia zao fanoharana no nataony, nanao fanoharana be dia be izy mba hampitany ny fampianarana tiany ho ampitaina tamin'ny mpianana sy ny mpanaraka azy rehetra. Tsy hoe akory hoe Jesoa Kristy isika na izahay, fa zao mpianatra Jesoa Kristy tsika nafarana hoe izay mino ny asa ataoko no ataony koa. Ary tena nanafatra izy hoe mandehanana n'izao tontolo izao ianareo mitovy ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ka fomba anankiray ahafahana mitory ny filazantsara nataon'i Jesoa ny fanoharana. Fa ny amin'izao fotoana izao tsy fanoharana intsony no ataontsika, fa ilay zava-misy tena zavatra tena misy mihitsy no atao fanoharana, hakana ny lesona,
ampieritreretana ny tsirairay avy. Noho izany de zao aza gaga, de aza variana, de aza tezitra eo am-pihainoana ny fandaharana izay ilazantsika ny zava-misy etsero, satria tena zava-misy marina anie le lazainy, tsy hoe zavatra foronina, zava-misy marina ary ianao mihaino de afaka manam-porofo hoe marina le zavatra zay lazaina eto amin'ity fandaharana ity, mba hakana zay lesona hoe ahoana kosa ny voalazan'ny ten'Andriamanitra manoloana ireny toetra ratsy iainan'ny olona sy fomba ratsy iainan'ny olona ireny. Ny zavatra azo lazaina de zao, matetika ny olona manao an'ireny fanakianan'ireny ao anatin'ilay tokony ahitsy sy tokony ampianarina izy. Ary mampalahelo kanefa de zay koa ny atom-pisian'ny fandaharana, fa misy olona zay mieritreritra azy fa tena kristianina aza nefa mahatsiaro voadona, mahatsiaro hoe voakitikitika amin'ny alalan'ilay fandaharana, amin'ny alalan'ilay zava-misy ambara ny fiainany, de tsy mazaka an'izay izy de tezitra izy. Zany ny zava-misy koa matetika mampalahelo. Misy tena ao anatiny hoe mieritreritra ny tena fa tena mpitondra fivavahana izy, mpanompon'Andriamanitra izy, olona manana maha izy azy eo anatrehan'ny fiangonana izy, kanefa misy amin'le fiainana iainany voalaza ao anatin'ilay toetra tsy mendrika zay ho ataon'ny kristiana na ho ataon'ny zanak'Andriamanitra, de mahatezitra azy zany. Zany anie ny zava-misy, fa le zavatra lazaina tsy hoe natao hanaratsiana olona na hanakianana fiainan'ny olona, fa natao hakana lesona. Eo am-pihainoana ilay zava-misy ianao de tokony handiny tena hoe za misy olona ohatr'izany ny fiainany ihany, fa ny fiainako kosa manao ahoana? Tokony mbola hitsy ve ny fiainako sa efa mandeha amin'ny tokony ho izy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve zao fiainana iainako zao? Ka raha ohatra ianao ka sorena na tezitra amin'ilay zavatra zay ambara de zao tokony hahitsy ianao zay. Fa raha tsy tokony hahitsy ianao de tokony miombina aminay, miezaka manitsy ireny olona zay hitantsika fa manao an'ireny toetra tsy mendrika sy fitondran-tena tsy mendrika sy fiainana mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ireny. Zay ny tokony ho izy. Zay manko le voalaza hoe firazan'i Jesoa Kristy hoe izay tsy miandany amintsika de manohitra antsika. Raha ohatra zany ka miombina isika hoe tsy mety ireny toetra ratsy isan-karazany zay ataon'ny olona ireny. Na ho tantaraina fotsiny ity voalazany ity eto amin'ny Romana toko 1 ny andininy fa 9:20 ka hatramin'ny 12:30 teo ireo karazana toetra ireo, de tokony hiezaka zany tsika hampafantatra ny olona tsy fetezany zany, hampafantatra ny olona ny maharatsy an'izany, ary de hampianatra ny olona, hanitsy ny olona hiala amin'izany handeha amin'izay tokony mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra kosa. Fa raha tsy lazaina hoe inona le zavatra tsy mety, ahoana moa zany no ahafantaranao ny zavatra mety? Zavatra roa manko no voalaza, na izy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra na tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, de ambara hoe tsy mety le zavatra ohatr'izao fa ohatr'izao kosa no tokony mety. Tokony hiombona amin'izany izay rehetra tena resy lahatra ny amin'ny zanak'Andriamanitra azy sy ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra azy sy ny amin'ny kristianina azy, ary tokony samy hanaiky ny iraka hampanaovin'Andriamanitra azy izay nandrahan'i Jesoa Kristy antsika hoe mandehanany amin'izao tontolo izao. Toy ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ka aminay zany eto amin'ity fandarana ity de zao fomba anankiray hoentina maneho
ny tsy fahamarinana izay misy amin'izao fiainana izao hanamporofona ny fanatanterahana ny tenin'Andriamanitra ary ahafahana mitoro ny filazantsara hantsiana ny olona sy hisakanana ny olona tsy ho tafalatsaka amin'ireny karazana faharatsiana maro isan-karazany ireny no hanambarana sy ilazana ireny zava-misy iainan'ny olona etsero izay tsy mety sy tsy mendrika ireny. Mbola hisy fotoana izay ilazana kosa ny fiainan'ny olona izay hita fa tsara, mendrika, mahafinaritra, izay mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'ny fotoana manaraka mbola ho resahantsika izany, mba tsy ilazana ilay fa maninona moa izany ny zavatra tsara ny tsy mba resahanareo fa ny zavatra ratsy foana, ny zavatra hitanareo fa mahamenatra foana, ny zavatra hita hoe manala-baraka foana no lazainareo, fa mbola hisy fotoana ilazantsika ny zavatra tsara amin'ny fotoana izay mahamety azy. Zay zany mikasika ilay hoe fa maninona no ohatr'izany foana no ny fiainan'olona ohatr'izany foana no tantarainareo. Dia manarakarak'izay dia izao hoe fa maninona tsy mahita ho lazaina afa-tsy manodidina an'io resaka toetran'olona sy resaka toaka sy resaka manodidina an'izany foana ve ianareo. Izao aloha ny anankiray nizaraiko aminao dia jeroko vaovao-olombelona aminao hoe zahay manokana efa nanao fanekena mihitsy dia efa nanolo tena manokana mihitsy fa hiady sy hifady amin'ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelona. Fanekena efa nataonay teo anatrehan'Andriamanitra zany dia tsy maintsy miezaka amin'ny herinay rehetra, amin'ny fomba rehetra hanatanterahana izany fanekena izany izahay. Adidy sy andraikitra anjara fanompoana manokana izay noraisinay teo anatrehan'Andriamanitra izany zavatra izany, dia ny fifadiana sy ny fiadiana amin'ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelona rehetra, ka tsy maintsy milaza, tsy maintsy manambara, tsy maintsy manao fampianarana ny ahafahan'ny olona miala sy mifady ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelona rehetra izahay. Mazamazana, mafimafy izany, kanefa dia tsy maintsy ataonay satria efa nekenay teo anatrehan'Andriamanitra. Ary izay mitaona anareo ihany koa, ianareo mpianatra tao aminay ihany koa, andao hiombona aminay, hifady sy hiady izany amin'izany zava-mahamamo, zava-mahadomelona izany, satria hitantsika etseroa ny voka-dratsiny. Ireny ange zavatra nilazana ireny ange famerenana ao an-tsaintsika fotsiny, fampitodiana antsika fotsiny hijery ny zava-misy iainan'ny olona, fa zavatra hita maso daholo ihany koa no zavatra resahantsika amin'ireny. Raha resahana fotsiny hoe fa maninona moa no lazaina foana io resaka ataoko io zany, dia izao samy miaina ao anatin'ny fiarahamonina na ny fianakaviana na ny ankohonana mihitsy aza, ny ankabetsahany olona anatin'ny fiangonana mihitsy aza, samy miaina ao anatin'ny fiarahamonina. Misy ny olona mizaka ny mafy, mizaka mangirifiry, mizaka fijaliana vokatry ny zava-mahamamo, zava-mahadomelona isika, na le olona izay mandray azy voageja sy voafatotra mihitsy no mitondra fahoriana sy mitondra fijaliana, na ny olona manodidina azy, ny olona mpiara-belona aminy, ny ankohonany na ny vady aman-janany izany ohatra, na ny fianakaviany na ny mpiara-monina aminy. Ary misy aza tonga hatranatin'ny fiangonana mihitsy ny vokatra io zava-mahamamo, zava-mahadomelona io, satria misy ny olona milaza fa mpanompon'Andriamanitra, fa rehefa misy zavatra tokony atao any am-piangonana dia mbola mifoka na misotro. Ary misy moa dia manondrana mihitsy, manao adalàna, fa rehefa hisy fivoriana ao am-piangonana ohatra ka misy zavatra hidiana hevitra dia misotro izy aloha, dia rehefa avy eo miteraka fikorontanana, miteraka ady sy fifandirana ao am-piangonana
ireny zavatra zay sotrony na foany ireny. Zany no zava-misy. Ny zavatra mampalahelo dia izao, sady manao an'ilay karazana adalàna amin'io karazana fisotroana sy fimamoana io ny olona sasatsasany no mbola makasitraka ihany koa ny olona zay manao an'izany. Araka ny ery amin'ny 2:30 amin'ilay Romanina toko 1 jerentsika teo, zao no lazainy eo. Amin'ny 2:30 dia olona mahalala tsara ny fitsipika nomen'Andriamanitra fa zay manao izany no mendrika ho faty, nefa tsy manao izany ihany izy fa makasitraka ny manao koa. Zany hoe sady manao an'ilay faharatsiana ny olona no makasitraka ihany koa. Ka izahay eto amin'ity fandarana ity dia zao tena tsy manao izany. Zay tena mifady ilay zava-mahamanitra, tena tsy misotro, tsy mifoka, sady tsy makasitraka ihany koa ny fisotroana sy ny fifohana. Zava-mahamanitra, zava-mahadomelina. Dia izay no entina eto amin'ny fampianarana hitaomana ny olona hoe aza manao an'izany. Fa tena ratsy zany, miteraka fahafatesana zany, mendrika ho faty ny olona manao an'izany. Ny ho faty resahana raha ara-tsoratra masina amin'ny ara-panahy dia zao ilay fahafatesana faharoa, ilay any amin'ny elo mirehitra afo mandrakizay. Isan-kanana anareo, isan-kanana antsika, isan-kanana ny be sy ny maro tsy ho tratran'izany fahafatesana faharoa izany no antony ilazana ireny zava-misy ireny sy iresahana foana mikasika an'io zava-mahadomelina satria mazava ho azy fa ny mpimamo sy ny mpisotro toaka efa voalazan'ny ten'Andriamanitra fa miaraka amin'ireo karazana fahotana maro izay voalazany amin'ny Galatiana toko 5:10 ka hatramin'ny 1:20 hoe izay manao izany tsy miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny tanjona kendrena eto amin'ity fandarana ity dia zao ny ahafantarantsika ny lalana makany amin'ny fanjakan'Andriamanitra, andivantsika amin'ny fiainana mandrakizay. Ka dia tsy maintsy sakanana tsy ho any amin'ny elo mirehitra afo sy ny fahaverezana isika amin'ny alalan'ity fandarana ity. Izay ny fandarantsika androany, fa toizantsika androany hoe amin'ny herinandroany hoe tokony hampahirezina, tokony hampianarina, tokony hoentina ambavaka ireny olona ireny na ny olona manodidina azy. Hivavaka isika. Dia fifalianao anay Jesosy misaotra anao noho ny teninao izay mivelatra eo anatrehanay mandrakariva ka ny lesona. Raha misy ny tsy fahatanteranay, raha misy ny tsy mendrika amin'izay voalaza, dia ianao no hamafa izany ka tsy hanana fahefana amin'ny mpihaino-drehetra izany. Fa izay sitraka ao, izay tolotsaina avy aminao, izay teny avy aminao, izay napetraka tao am-bavan'ny mpanomponao ampitaina amin'ny mpihaino-drehetra dia amoha avy zato hoe ny arivo tsy manam-pahatamperana izany, ary hitondra fampahirezana ho an'ny tsirairay avy, hakan'ny tsirairay avy lesona hoentina miaina amin'izao andro kely sisa izao satria atombotra ny farany zavatra rehetra. Dia samy isaintsaina ny zava-misy eo manodidina azy, samy andinika ny tenany sy ny fiainany, dia anitsy izany hifanaraka amin'ny sitraponao Andriamanitra sy ny teninao izay tsirairay avy izao. Mangatak'izay ny hitahinao ny mpihaino-drehetra, ny mpanomponao rehetra, mba azo fitahiana manokana ahitan'izao tontolo izao fa hafa mihitsy za manompo anao izany. Dia metraka amin'ny fiainan'ny tsirairay avy eo ambanin'ny fahasoavanao sy ny fiataranao izay amin'ny aran'i Jesosy no anaovanay ny vavakay. Amen. Dia metraka mandram-pena mandram-pitafa amintsika rehetra mpanaraka sy mpihaino ny fandarana izay, ary mino izay fa mbola hijano amin'ny onjam-peon'ny radio Voamasoa ihany ianao. Amen. Ampahalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampahalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto sainy
vondrona mifampitantana eto amin'ny radio vaovao mahasoa.